Ampalazana tompoko klasy tompoko vavy no hitondrana ny araba ato anatiny ity fandarana manokana anasana ny filohan'ny Antenimierandoholona Andriamatoa Rivo RAKOTOVAO sady filoha nasionaly ny antoko HVM ihany koa miarabanao tompoko. Fala miarabanao namana Abraham ary miaraba indrindra koa nareo tamin'ny TV Plus ary tsy adisy mihitsy ngamba fa ny arabany rehetrarehetra ny haino antsika amin'izao taona vaovao zao rary ny sosiny tsara ho antsika rehetrarehetra samy ten'Andriamanitra ary misaotra fandarana zay rahantsika amin'ny rahalahy. Andriamatoa Rivo RAKOTOVAO betsaka ny efa voalaza atao anatin'ireny fitoriana nataon'ny Antenimierandoholona teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ireny resantsika manokana ity nitranga tamin'ny farany teo ity amin'ny fitoriana nataon'ny filohan'ny Antenimierandoholona mahakasika ny tokony ny ratifiena nireo nety natao anatin'ny ordonnance zany izay nataon'ny filohan'ny republika ny fanovoresaka atao anatin'ireny inona marina tena marina mahakasika an'izy ity satria betsaka ny resaka mandeha hoe ny filohan'ny Antenimierandoholona dia mijoro hosakana amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'izao fotoana izao. Zay tokoa ny voizina dia hoy zao hoe manolotra an'izao fotoana izao any mamerina an'ilay izy hoe inona marina mbola izy tamin'ny fotoana andro tamin'ny voalohan-dohan'ny février satria tsy nisy ny Antenimieram-pirenena mipetraka ny fitondram-panjakana tapabolona tao aoriany nanaovana fianianana zany dia nanao session nangataka tao amin'ny mpanao lalàna zay tsy misy afa-tsy ny Sénat zany ny filoham-pirenena nangataka ny hoe afahany mamoaka lalàna fangatahana tsy maintsy fangatahana ny atao satria tsy asany zany na filoham-pirenena ary izy tsy asany zany dia namoaka nandany ny Sénat hoe eny ary satria tombotsoa ambonin'ny firenena efa voalazana foana zany fa raha tamin'izany nanakana raha hoe ady la politika ohatra ny eritreretany sasany dia tena zay ny tsy natao hoe avy aloha ikatso fa tsika resy fa aloha hitsarina amin'izao fa tsy nanao an'izany zay namaro anisy ary satria firenena nyjerena namena ilay dia ino makany ny HCC zany hijerevana hoe mifanahaka ve zany mifanitsy amin'ny lalam-panorenana satria lalam-panorenana no jerena dia namoaka ny décision ny HCC numéro 5 izay tamin'ny 13 février sa 15 février nilaza hoe eny ary fa dia afaka manao maka ordonnance ianao fa reto ny fetrany misy fetrany maromaro tao hoe reto ny tsy azonao atao manaprofan''zany lay saika nanakambanana ny législatif sy le référendum dia namalin'ny HCC hoe tsy ho azonao atao zany fa mbola mila réforme constitutionnelle zany hoe misy fetrany zany lay izy dia nisy fetrany anankiray zay lehibe ihany koa tery amin'ilay andin'ny fahatelo zay nilaza hoe tsy maintsy ndeha tamin'le décision alefa ho ankatoavin'ny Antenimierandoholona sy ny Antenimieram-pirenena rehefa amin'ny fotoam-piasana fotoam-pivoriana faharoa amin'ny taona 2024 didy décision raisin'ny HCC tsy ny décision raisin'ny Sénat na ny Assemblée nationale zay ny fipetrany dia niandro zahay ary le niandro tompoko tsy hoe niandro fe niandro fotsiny fa napatsy satria rehefa manao an'ireny resaka zay tanatin'ny propère manao hoe anomboka ity ny session mbola tsy tonga atao amin'ny programme anasantsika les ratification rehefa miasa toy ireny manao ny ordre du jour dia misy représentant ny gouvernement taloha dia ny directeur na DG ny relation avec les institutions no alefan'ny ministre zay mampa relation avec les institutions azy satria le vita eo iny zany no alefany any amin'izao zany zao fandaram-potoana dia nantany zay an'ilay madama représenté amin'ny primature madame ahoana kay nanaovana le amin'ny commission des présidents zany manao ny ordre du jour hoe ahoana ihany le resaka ratification satria zao fotoana malalaka hitantsika fa nalalaka tokoa ny fotoana satria tsy dia mivory loatra ny tamin'ny Assemblée nationale efa mijery azy zay ozy izy tapitra ihany ny session tsy tonga ilay izy dia tamin'ny 13 décembre mbola naveriny tamin'ny session plénière nyresahana hoe tapitra ity tsy tonga ilay izy misy tsy fanarahan-dalàna zany nataon'ny fitondram-panjakana tsy ny olona fa ny fitondram-panjakana tsy inga ihany rajoelona koa ry filoham-pirenena no torinany amin'ny HCC hoe anaova apaisement na anaovana déchéance fa le tsy fanarahan-dalàna ataon'ilay fanjakana mpanatateraka fahefana mpanatateraka ary andraikitry ny mpanao lalàna zany andraikitray zany raha tsy manao an'izany zay tsy mandray andraikitray satria anisany nahazo ny copie an'izay décision
namenny ohatran'ny filoham-pirenena nahazo an'izay préministre nahazo za nahazo ary mino aho fa taty aoriny no nitsangana ny assemblée nationale dia manana an'izay kio izy satria izay efatra zay a no andefasany HCC an'ireny didy avoakan'ireny dia samy mamaky an'iny ka amin'izao fotoana izao izy lasa avadika hoe fanenjehana tsy resaka misakana ny fampandrosoana dozy mba hevitra diso kosa angabo zany a fa le lalàna tsy nampiarina no satria heritona zay filoham-pirenena ary ny anina teo mamasina hoe ampanjakana zany fanjakana tandalany fa rehefa iza zany no iny za ozy aho hoe tena ozy aho hoe raha tsy nanao an'izany nosena za aloha dia gaga zao manina ny assemblée nationale misy sénateur koa manko président milaza fa décision avy aminao manokana tsy ny consultena ny bureau manahiranytokoa le izy atao anatin'ny rendritrarehetra reny tena ady eo amina antoko HVM sy ny fitondrana misy amin'izao mihitsy ve no hitondrana ny HVM efa ataoko hoe vita vaccine tanatin'izay mahita an'ireny olona modimody HVM reny zay ngambany bango toko ataoko azy modimody HVM teo satria nahazo toerana fa ny tena marina tsy zany izy za tsy mitsara tsy olan'izany samy olon-dehibe eo tsy sasakely eo tsisy tazon'ny enatra fa samy manana ny fomba hitondran'ny tenany fa ny tsy mety kosa dia nilazana zavatra tsy misy ahitsika eto ialako tsy be da be mihitsy satria betsaka mety mihaino atsika raha miteny zao vice président ny Antananarivo ny sénateur vice président ny Antananarivo sénateur Anjara kinona mono kisy manatrika fivorianako inona no no atao vony vadikiny ny fitondram-panjakana vita fiainana tena mamasina azo amarinina zany fa tsy hoe fitiavako miteny azy tsy ampy amin'ity ratsan-tanana dimy ity nanatrehan'izany fivoriana amin'ny propère nefa adity voalohany ny olona ao amin'ny propère manao zany ka tsy aloha ve manandiny teny aloha lohany teny marina fa fahefany ameny lalam-panorenana fahefana ny filohana androm-panjakana isezira fa tsy zany tao fa nandalo an'izay tsy misy zavatra ambony ohatran'ny session plénière amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny nanona zao ahoana ny hevitritsika dia hoe tsy manao ny aditsika raha tsy manao sezina ny HCC tsy hitako zay anina amin'izany zay anenjehana ny rakoto na rahabe tsy rakoto tsy rahabe io fa hoe ekena ary ve zany tsy fanarahan-dalàna zay ve zany ampiko zay le izy raha ohatra sanatria diso ny HCC namoaka an'iny dia aloha zany ny HCC nilaza hoe azafady reo olona fa aza raisinareo le décision raisina iny fa mampametram-panontaniany zahay hoe rehefa iza zany sy amin'ny fotoana inona no tsy azo ivalozana ny didy avoaka ny HCC satria aza dintsika heritaona mahery kely zay heritaona sy tapany didy eneny no navoaka ny HCC nandravany président Erajoro mampianana ny gouvernementany ady hevitra be zany teo fa dia hoe tsy azo ivalozana io fa rehefa inona ny tsy azo ivalozana rehefa inona fa zay zany manirana hoe lasa ohatrany hoe misakane manakorotane ny sénateur anankiray ary moa dia nilaza hoe fihinana nefa zany zavatra efa vita manahirana satria olona mahay lalàna loatra eto amin'ny firenena no miteny an'izany ary rehefa nitondra androm-panjakana nitondra ny HCC izy efa président Sénat mialatsiny fa dia olon-dehibe loatra eto amin'ny firenena no maheno hoe zavatra efa vita no fanakorotana ny firenena dia alaiko fotsiny ny ohatra raha ohatra zao misy ataontsika mafy be le ohatra raisiko fa zay mety azahoan'ny olona azy misy olona namono olona sanatria afaka ny fitenena fa tsy hoe miteny akory nisy namono olona io zavatra io dia mitory ny olona avy amin'ny maty efa maty dia tsy alefa-tsova zany ny tribonaly fa hoe zavatra efa maty any io fa janony any io zany ve nitondrana ny lalàna eto fahatelo amaliko amin'izay satria zay zany mitambaran'ilay olona maneho hevitra amin'izy satria avily le olany amin'izay hoe mpanakorotany ianao misy koa ny fitondrana fanazavana mahakasika ny araky ny lalàna hoe tsy ao anatin'ny lalam-panorenana amin'izao tsony zay hevitra hoentina izay hoe tokonytena marina zany fa dia miangavan'le olona fotsiny vakio ny article 120 ao amin'ny constitution antsika marina zany fa ny constitution antsika 2010 dia nasorona atao io hoe tsy mila tsony manao ratification fa navery ny HCC tao anatin'ny décision hoe mila manao ratification ianareo anazy zay za tsy anazava zay fa voaray tompoko zay
ary ny article 120 dia manazava tsara hoe ny didy avoaka ny ACC sy ny avoaka dia tsy maintsy tsy azo ivalozana ao anatin'ny constitution zany article 120 zay nozy hoe le olona rehefa miteny dia le zay mahafinarinaritra azy fotsiny teneniny fa mba mijery an'izany kosa aloha zay vao raha tena marina io tsy misy tsolo izy dia marina zany teny le olona fanakorotana fo zay hoe ny olona mihaino antsika androany efa betsaka koa ny jereo fotsiny article 120 voalazany a fa tsy maintsy tsy azo ivalozana ny navoaka ny décision fa raha veriko ndray mandeha raha sanatria avy nananao tsy ara-dalàna ny ACC anahirana mieritreritra an'izany a hoe teny ny décision raisiniany ka diso dia laza indray manazava an'izay fa tsy ny président ny sénat na ny sénat akory fa ny décision mbola ambony broc ao mandrakandroany a dia mazava tsara le izy a dia se référé zay amin'ny constitution dia mijery hoe aiza ny fahefan'ny filohan'ny Antenimierandoholona amin'ny maha-président ny institution azy a dia aiza izy a afaka mametraka ny fitarainana amin'izany mba ho tombontso ambony firenena ho fanjakana tandalany tsika misy mitsangana ary tsika aloha tsika fanjakana tsy ho tandalany zay no atao hoanina eto fa fampandrosoana na tsy manara-dalàna ary dia le fasy fotsiny fa fampandrosoana zany ary teneniny mahinona tsy miteny an'izany ary le olona anisan'ny mahatonga ny olona miresaka an'izay Andriamatoa Rivo Rakotovao mahakasika ny hoe isaky ny misy fampandehanan-draharaha mandeha eto amin'ny firenena dia misy foana ny fitoriana na ny fanakanana ataon'ny Antenimierandoholona anatin'ny farantsosina Andriamatoa Rivo Rakotovao fitoriana eny amin'ny ACC raha tsy resaka tsika ohatra nyreny loi de finance reny misy ny fanovana nentin'ny Antenimieram-pirenena dia novainareo izy nisy an'izay foana teo rehefa tsy hanao an'izany tsika lamantany Andriamatoa Rivo Rakotovao hoe sao dia fifikirana eo amin'ny toerana misy anareo le fifikirana eo amin'ny toerana aloha no mahatonga an'izay satria efa nisy ny resaka hoe hofoanana ny Antenimierandoholona le fifikirana eo amin'le toerana aloha ngamba aloha samy tsarainy tantara nisy fotoana hafa mihitsy nafahana ainanao raha za manokana raha hoe zany no atao anatin'ny toetsaina mialatsiny fa za tsy teny izy fa zany teneniko fa nisy sehatra ambonimbony kokoa raha zany no entina anatin'ny toetsaina fa nijoroana dia fanjakana tandalany io zay fa rehefa mamaly ny ACC nametraka zao zay tamin'ny gouverneur hoe tsy mifanahaka amin'ny lalam-pandroenantsika io satria zao ny antony dia namaly ny ACC hoe io ne mandalondalo kely fotsiny fa ny tena marina aprisiana ny fitondram-panjakana no aingana ny fifidianana zay mivaly teny zay ro tsy afa-po raha za manokana hoe inona kaizany resahany zany fa ino didiny a dia nanginy zahay satria manamaky koa zany zay hoe aiza ho aizato moa zany zany rehefa mamerina zany ve anao dia hoe tsy tay ametraka an'le gouverneur raha zay ny raha fitreretretona famatsara andao hoe fa andao manara-dalàna fotsiny raha vana ve ny sénat satria very ranon'ny filoham-pirenena za eto a tsy fanazava ntsony hoe zao ny matsara na maratsy an'le izy fa ozy aho hoe raha vao za manokana zay a rehefa satria zay nieritreretiny olona raha vao androany talata fa tokony manara-dalàna za manao antsoava amin'ny filoham-pirenena mihitsy satria mba nampanahirana zany amin'ny maha-olombelona mijery an'ireny hoe ataon'ny filoham-pirenena mikabarina ny hafa miteny hoe ina ny tianareo tetezana sa sénat ina ny tianareo trano fianarana sa sénat tsy dia ao loatra zany fa raha ohatra tokoa dia raha vao androany oa raha za manokana raha vao androany tsy moeny amin'ny arabe zay tsy tariky olona hiaro ny toerana amin'izany zay fa ny zavatra tenenina fotsiny dia hoe misy lalàna ao a fombafomba ara-dalàna ahafahana mampijanona manala an'izany institution zany institution ne io e institution io fa tsy rafitra kely société d'état sy aniny ery fa rehefa tsy ilainao ntsony io dia misy fomba na filoham-pirenena ianao na président na sénat ianao dia misy fomba azadiny fa ny sénat ne tsy mahaza manao déchéance na manao motion de censure sy ny sisa ny assemblée nationale ny azo ny filoham-pirenena tonga dia miteny fotsiny izy amin'ny président sénat sy ny président assemblée hoe zao ny antony fa horavako ny assemblée nationale fa ny sénat jerevy ny lalàna fa tsy afaka manao an'izany izy raha tsy mandalo satria réforme constitutionnelle ny lalàna zay fotsiny eny arahana fa raha hoe ty hoe mifikitra amin'ny toerana Rakotovao na arabe na rasoa io ngamo io fananana any an-trano e fitondram-panjakana ane ny resahany eto hoe fitondram-panjakana ka averiny mandeha raha zay nieritreretiny Andriamatoa filoham-pirenena zay lanim-bahoaka fa hoe zay ny asoany ty firenena ity
tena zoany zany fa osikosy azay hoe aro fotsiny lalàny ny teny ny asesehatra amin'izay nomboka tamin'ny 2015 mandat impératif io mbola namafisiny zany tamin'ny voalohany taon'ny 2019 ary tamin'izany napakaka kely miverina amin'le sénateur reo fa nitangorona dolo rehetrarehetra tamin'izany mangovitra le miteny reo hoe président mba manova misehira ny ACC anao fa de davina zareo ravantsika de davina sorona le nomena sinsisa de nonome asany tamin'izany ka ozy aho hoe iverina amin'ny teniny ndraiky zany ny ACC amin'ilay resaka hoe mandat constitutionnel sy impératif io ratsy zany a de manao révision de la constitution ka manao révision constitution de misy fomba sy fepetra tsy maintsy manaraka ny lalàna tsy androany isika amin'ny lalàna am'izay fa mamingavy ny olona ijery an'izay zay fotsiny eny ataon'ny filoha-pirenena amin'ny ekipan'izay manoro hevitra azy eo de alefa le izy zay nolazaiko hoe androany ary a de raha vao fataovy anatin'ny ara-dalàna fotsiny la izy inona moa zany tena ho avy ny Antenimierandoholona amin'izao fotoana izao raha ohatra ka efa mandeha ny resaka hoe mety ho foanana mety ho ahena ho 20 ny isan'ny anteniny ny loholona Madagasikara etsy anosikely satria amin'izao fotoana izao misy mpiasa ihany ao anivon'ny Antenimierandoholona matahotra hoe ny ena le izy mety tsy ho voaloha ara-dalàna ny karaman'ny mpiasam-panjakana eo anivon'ny Antenimierandoholona fa mety tsy fahaiza mitatana ve no mahatonga an'izany sa hoe kiazanareo eo anivon'ny birao maharitra ny tsy fahaiza mitatana aloha misy contrôle mpanjakana ao iny aloha de tsotra kely iny vola-panjakana raha hoe vola-panjakana zany ny resahana hoe fampiasana amin'ny vola io zavatra ngatsy misy fitsirianany io misy ny contrôle financier ao misy ny questeur ao misy ny direction financière ao azo tsirihana mihitsy zany tsy hoe nafenina anaty coffre akory ny fitantanana an'io azo atao koa manontanytany ny mpiara-miasa eny zany hoe mba manahoana moa zany ny fitantanana ataoko ajaniko en'iny fa reny zany le resaky le olona tsy fantatra zay tia ny lazaina amin'ireny satria misy mohatra n'le miteny reny tsy hitao ampiasanao izy raha tsy efa mitaka mba tompontsoan'ny volana lavatra hafa zay ny faharoa de hoe aiza hoe zany zao ny sénat tena maro eo zany mampieritreritra zay mahatonga anah hoe rehefa ohatra eritreretin'ny filoha-pirenena fa atao anatin'ny fanambo zay napetrany ny andravanany sénat zara koto voarivo de miteny azy io raha vao fa ataovy anatin'ny ara-dalàna satria tsy mety zao zavatra zao resaboly tsika m'izao fotoana zao inona ny ainanay ao volana janoary zao tsika 2 janoary androany mbola tsy navita engagement zay amin'ny anaovana ny karaman'ny mpiasa tsotra ny antony sady naena ny vola charge obligatoire ny karama fantatry ny rehetrarehetra pikirakiry zany tsy za akory ny mahirery an'izany karamana mpiasa betsaka sa vitsiny ao tsy any akory ny olontsika ireo ny olonao naena lay total be an'izany tsy ho ampin'ny olona de mbola natao an'le taux de régulation de izy ary zany ny andray karama izy any tsy mandray karama zay mahatonga anay mieritreritra hoe satria ve nanaitra lakoloso zay nanao ny asanay amin'ny mampampanao lalàna anay de ataon'ny fanjakana sanatria avoko ny fitenena ho fitaovana anapotehana n'la institution ny any ministère finance amin'ny alalany loi de finance hitana ary mba hitako ihany lay satria nandalo aminay daholo zany hoe reto daholo ny fomba anaovanaovana ny engagement reto ny taux de régulation natokana iry ambany iry ny sénat hoe nen'olona raha 25% anatin'ny 3 mois ny taux de régulation nareo 10% nenareo de tsy voaloha zany karaman'ny olona aza ty fa 25 zao tapitra ny engagement amin'le karama zao zany zay mbola tsy mahazo topy hoe inona ny atao zay no lazaiko hoe lasa sanatria atao fitaovana eo kosa ny tsy mety eo raha fitondram-panjakana zany le abus mihitsy zany tena fanapara-pahefana faran'zay lehibe zany mba tsy tenako ny fomba nareo tanora hoe faran'ny zokony fanapara-pahefana zany hoe hitanareo eo fa nareo misehoseho manaranara-dalàna eo ka dia décision politique ny anay ty zay mahatsy manahirana foana rehefa mamaly ny ministre ny finance hoe fa hono ty monsieur le ministre de décision politique io ohatrany nanontaniana sy tamin'ny assemblée nationale hoe ahoana moa zany taizany vola tamin'ny fotoana inona nampidirana ny reny fitaovam-piadiany reny le navoaka tamin'ny 19 janvier de na eniko le enregistrement de navaly ministre tamin'izany de zay io tsy manontany an'izany fa ohatran'ny olona hoe ohatrany ianao tsy nanana frigidaire hatramin'izay de rehefa tonga le frigidaire tsisy manontany hoe avaiza mivola fitanana an'io fa faly fotsiny fa zay fa nahazo frigidaire fanjakana ny oetila fanjakana ny tantanana vola-panjakana ny tantanana firenena tia tandalàna ny resahana
ao anaty mangararany tena tiana holazaina, bonne gouvernance ny tiana holazaina, transparence ny tiana holazaina, état de droit ny tiana holazaina, aiza ho aiza mifanojo ve zany. Zay no mampiahy ahy hoe sao dia sanatria, satria fimbetsaka zany eo ministère ny finance magnany an'izay hoe marina anie nareo sena fa décision politique io e. Ka zahiran'izay amin'izao fotoana izao satria tsy onono zany fa dia hita mihitsy 21 andro any mbola tsy nao engagement zay. Tara zany ny karaha mampiasa sady tsy ampy ny tara dia aleo henony olona izy zay. Andriamatoa Rivo Rakotovao mahakasika ny fitantanana ny Antenimierandoholona satria anisan'ny nanakianana ihany koa ny fanafangaronao ataoko anaty farangisosina ny antoko HVM sy ny Antenimierandoholona iza ho aiza ny fanasarahanao an'le fitantanana an'le atoko sy ny fitantanana an'le Antenimierandoholona satria zany resaka zao fotsiny za te anontany avadiko nay zany le izy mety hozy ianao efa ahoana no avadika fanontaniana. Manina ary zao ny Assemblée nationale no tsy mitory any amin'ny HCC amin'io non ratification andreo ordonnance reo. Raisina amin'izay fe zany le izy hoe satria maro anisany manohana ny filoham-pirenena ao dia tsy manao ny asan'le olona. Fanontaniana apetrako za tsy miteny tsy manao ny asany izy. Apetrako ny fanontaniana ho antsika rehetrarehetra hoe fa maninona tokoa moa zany ny filohan'ny Assemblée nationale zay manana an'iny zay fanjakana rafitra mpanao lalàna no tsy mametraka an'ilay izy. Fa rehefa nametraka ny Sénat dia hoe satria nareo HVM zay ve zany sisa le fitantanantsika amin'ny firenentsika. Mbola lehibe noho zao neny andraikitra ny tananay tamin'izay président ny HVM ary tsisy mpiteny nanao but amin'io ve zay za manokana indrindra fa zao ve any afaka anao abut averiko ny amandeha le teo raha ohatra tokoa zany ny tantanana azy tsy teo any Assemblée nationale fa raha nanakany zay maro anisany 82% ny ao ny ka HVM raha nanao baiko zay hoe baiko hoe orzala aza mena pouvoir de légiférer ny président io fa aloha hikatso eto ny firenena dia mety marina daholo ny aya rehetrarehetra. Mety mbola hitombona ve zay fahefana hananana Andriamatoa Rivo Rakotovao zay amin'ireo mpikambana eo anivon'ny HVM zay tantananao sy hoe inona ihany koa ny tena position misy anareo amin'izao fotoana izao raha lazaina hoe ao anatina opposition satria manaka ny HVM tamin'ny ngamy no lava fa misy fotoana hafa fandresana ihany koa matoa zay nandatsaka nanoana sady nandatsaka filoha Rajaromampianina tsy mitovy zany amin'ny fomba eritreretiny tantanana an'ity firenena ity. Samy manao daholo hitondra ny tombotsoa ambony firenena fampandrosoana izy any andeha candidat ilaza hoe miady ny ampahatra ny firenena ny any ijoroka samy milaza zany daholo fa samy manana fomba ntanterahany an'izany. Aminay zany tsy anatin'ny lotsika politika anay mihitsy ny hoe rehefa resy le anay dia andao re hifanohana amin'ny rana sy ranona ary nijoronay zany misy nangataka taminay hoe mba hampio zahay nijoronay zany dikan'izany zay tsy manao opposition bontolo fotsiny io fa manao zay hoe arofanina satria zay dia miezaka ozy sarotra io mba ho zany antoko politika mankatò zany démocratie mankatò ny safidy-bahoaka zany natonga ny HVM tsy niteny ninona nandritra ny heritaona latsaka kely hoe atsika efa nitatana aleo aloha le ao nisy niteny tamin'ny voalohany hoe ataovy ny enquête parlementaire dia mbola namaly ary nandresy lahatra ny olona mihitsy hoe ory zareo alao aloha le filoha ilamina tsara nahazo pouvoir de légiférer izy io dia alao izy ametraka amin'ny politika ametraka amin'ny ministre sy ny olona rehetrarehetra zay tiany apetrany mba hampandeha an'ity firenena ity fa isika dia miomany amin'ny alternance démocratique any amin'ny 2023 zay kosa aloha dia tena teneninay zay ka raha zany tsy tantin'ny olona dia nefa ny filoham-pirenena dia fa mbahenika ny teny an'iny hoe tamin'izay namangy azy ny teny hoe toerana ifandimiasa nyity miady mitaona ny eto raha zay sitraky ny vahoaka dia rehefa tsy tia ny vahoaka ntsony dia miala amin'ny fotoana fomba démocratique zavatra lehibe zany eo amin'ny tenin'ny filoham-pirenena dia zany koa nijoroanay fa raha dia zay mitsangana ho arofanina mihitsy amin'ny fianianana amin'izay politika atao hoe satria tsy mitovy matoa zay nandatsaka resy zay tsy hany ny olana akory tsy naresy lahatra zany zay fa ny tenenana kosa hoe raha vao miteny ianao dia fahavalo sisy iny le fialahanay lavitra iny satria lasa le olona fotsiny jerinao fa tsy ny zavatra lazainy
fa tena tsy misy marina ve le fifampiresahana eo aminareo sy ny mpitondra mpanatanteraka amin'izao fotoana zao satria ohatrany misy any le fifampiresahana ohatran'ireny violence basée sur le genre reny a ohatra mipasy ho azy fotsiny tao aminareo tao tsisy tsy tahiteny an'izay a fa ho fanajanan'ny filoham-pirenentsika fa nanomboka 22 janvier 2019 fa nangataka fotoana tamin'ny alalan'ny protocole tao aminy directeur protocole mandraka androany aloha tsy manam-potoana andraisana ny filohany Antenimierandoholona ny filoham-pirenena toko an'izay atsaiko izy satria henoko ihany zany hoe tokony afaka mifampiresaka ane tena marina zany fa ianao filoham-pirenena zany sahirana be mety tsy laingo ngamba le miresaka ka inona moa no ataonay zany olona izy ny ambony tsy afaka hitratrivadriva amin'izany mihitsy akory fa misy fa zany hoe tsy ho azo atao kosa aloha ny eritreretina hoe anao combine ataoko fanampisosina iray tsy kombakomba ao anatina tsy fanarahan-dalàna raha zay aloha dia hijoroanay zay nenay zao ny amin'ny HVM dia zay mety hiten'ny olona narakony nanao an'izao nanao an'izao aza mifaninana amin'ny ratsy eto mety zany eny naresanay nisy ny fiaonan'ny filohan'ny repoblika omaly teny amin'ny lapampanjakana teny avlohany resahany hevitra maromaro sehatra maromaro anisan'izany fahalalany asa fanaovana gazety Andriamatoa Rivo RAKOTOVAO ahoana mety ho fijerinao an'izay firenena demokratika eto Madagasikara zay malalaka tokoa ve ny asa fanaovana gazety satria io zany a dia tena nisy zavatra sarotra be io rehefa tsy miantra amin'ny tena izy dio ny tena dia aloha io alalaka be tena tsisy fetrany mihitsy indrindra rehefa mpitondra fanjakana ianao ndray mieritreritra ary hitantsika maso zao ny olona tena niady tamin'ny fotoanandro na dia niezaka ary filoha era-mampianina tamin'ireny fanenjehana azy manokana amin'ny maha-olombelona azy dia nangina no mitondra fanjakana amin'izao fotoana izao dia misy zavatra maromaro mitranga mahatonga baraingo hoe rehefa inona ianao miady mafy amin'izay dia rehefa inona ianao mahatsapa hoe tokony isy fetrany ihany ty fa mizatra tsy mety eo zany lay sarotra eo nefa io dia fototra iorenan'ny fanjakana tan-dalàna balizy anankiray io ny liberté d'expression et d'opinion ary tsaranyzao fampitsaran'izao tontolo zao zany amina firenena anankiray hoe manahoany firenenao io amin'ireo olona mpikirakira vaovao fa misy andraikitra reo mpikirakira vaovao ihany keo satria malalaka be za dia tsy mahita profession ohatra ny nareo hoe tena ezahana mihitsy hoe alao alalaka ilazany tena zava-misy sisisa manerana amin'izao fotoana Rivo RAKOTOVAO ianao milaza hoe aleo alalaka nefa tamin'ny fotoana nandraisanareo ny fahefana tany amin'ny taona 420 sy 4 ianao dia anisan'ny torom-panao gazety tena nitory mihitsy nitory ianao tamin'izany rehefa niditra amponja mihitsy tena nitory mihitsy napitra zay ponja moa tsy za iny ny mpitsara iny rehefa napitiriny dia anazy avoakany dia anazy zay fa nitory satria tsotra ny antony tsotra kely ny antony tsy mieritreritra hoe inona fa lay Rivo RAKOTOVAO sy ny fianakaviany no alain'le mpanao gazety baraka amina zavatra tokony hitondrany pirofo aloha zay vao apetaka amin'ny rindrina ilay olona inona navoakan'le olona tamin'izany satria foazonao lay izy io ny lehibe ny mpanao bois de rose zany hoe manana ny zanako manana ny fianakaviako mety tsy tiany fa mba misy olona koa ny mba ti ahy ihany nafatatratra amin'izay mba ny ainako hoe tena ozy ny zanako laza dada aiva ianao trafikana bois de rose dia le RAKOTOVAO Rivo sy ny nitezana azy hatramin'izay no mamaly hoe tsy rarina zany na dia fahalalahana tony inona ary tokony izay lazaiko hoe le fetra ary le fetra io mety tsy voafetra ny lalàna foana fa tokony fampieritreritra amin'izany hoe tandremo fa manimba olona zany rehefa anao an'izany ianao dia andraso aloha hoentin'ny pirofo dia ilazany fa tamin'ireny tsinona toza azo imity mihitsy mifanenjehana namany era-jao ary-mampianina io ny tena kaiky azy fa ataovy zyanina an'io dia fantsihana tamin'le gazety hoe le premier trafiquant bois de rose tamin'ny transition le simple conseiller d'un ministre des finances mpivaribary tsy mbola za tsy mahafatatra iny atao hoe aizany azo bois de rose na tsy bois de rose dia ny fianakaviako ohatrany ampianarana ny zanako sy ny dadanareo ty olona mpanao trafika fotsiny dia mahavatoka amin'le olanao tamin'izany efa lasa namana mozy amin'izao fotoana izao satria fanazava zay hoe zany dia lesiny tsy tatoka maha-olombelona fa za tsy nanagatra anao fizarana managatra anao na tsy managatra anao nafotsitra mozy ny evaveo fa zay ny lazaiko hoe eo kosa aloha
acquis démocratique liberté d'opinion d'expression tena zavatra lehibe zany fa ianareo tsy fananatra akory fa ny hevitro na tokony atao manao auto-censure ny tenanareo mihitsy nareo tsy auto-censure asolo le censure fa mahatsapa hoe ozinareo zay le feny tena zavatra lehibe za tsy ampianatra akory fa ny afo fotsiny apetraka am'izao fotoana zao satria miteny an'izany ianao gaga zao mahino amin'ny ainao manjery za tsy manamarina manadiso na manayary fity lasa mampametraka fanontaniana amin'ny fiarahamonina reny tokony hanazava zany ny fanjakana maheno zao za androany hoe anon'lay tany eo ananysany za fa misy le agriculture fantatra io manatsina fitenena vaky balina tamin'ny 2010 io na niditra daholo jereo io karazan'olo loatra ny ahoana mipetraka ao misy maramila ao misy mpampianatra ao misy olona ambony eto amin'ny firenena nanao trano amin'ny toerana jardin parc nanosany io tsisy parc atsony moa ao dia maninona le mpanao gazety fa naninona izy totrany hoe manana trano koa mantsy izy mifafantarako azy za tsy miteny hoe ara-dalàna tsy ara-dalàna nataon'ny ary fidy tsy zany ny teniniko eto fa ahoana ny tsy hametrahan'olona fanontaniana satria zay mifanontanianao efa maninona misy ohatrany hoe misy satria zay ao ambadika eo no mipetraka zay tsy tao amin'le parka zay fa iforoapolo taona zay ny tao ambadika tao mazava tsara ny anay fa maheniko zany ny fiainan'ny olona eo fa maninona le mpanao gazety iny ary ny fantaniko farany Andriamatory Rivo Rakotovao satria anisany tafiditra ao anatina actualité amin'izao fotoana izao ty resaka 60 000 hectares any Bamangoko ty ahoana fijeranao izy anao fa ministre ny fambolena rehefa tao anatin'ny ministère ny travaux publics ihany koa mialohan'ny natonga anao amin'izao toerana izao marina zany tanytsika mipetrapotsiny zay zany ny alako ny angako voalohany zay mahagaga ny olona mihitsy hoe fa hono i Madagascar io io tany be io dia navary ary mbola afara ary manahoana ataoko ambonimbony kely noho zay any amin'ilay faritra ambanivohitra ny tena mahatry ny olona nefa ny fototry ny fampanosoanantsika dia io tontolo ambanivohitra io satria any ny tokony amorona asa betsaka indrindra satria tsika mbola kely ny industrie mety misy tsy hoe indrery fa raha te hanetsika ny toekarentsika dia mifototra any satria any ny olona mipetraka be indrindra betsaka zao miakatra ty andrenivohitra hitantsika matory eny an-tsena io satria tsisy fikarakarana ntsony any ambanivohitra zany tsy hanomezantsina izy aniza mavesatra be io eo zany tsika mandinika amin'izay raha za teneniko zany tamin'izany minisitra inona no ataontsika amiko ny anisan'ny tena lesoka dia nanajanonana ny reny aménagement nataon'ny fanjakana taloha reny nataon'ny somalaka nataon'ny fifabe nataon'ny tany amin'ny rehetrarehetra tany asan'ny fanjakana zany manao mambolaka tany dia manao an'ireny ataoko hoe infrastructure hydroagricole rehetreny mba tany azo amin'ny olona amokarana manahirana ane mieritreritra ny antsianaka hoe tamin'ny fotoan'andro any amin'ny 4 na 5 hectare any ny tany ivelomana fianakaviana anankiray zany hoe ny taille moyenne ny exploitation familiale zay ny mpanao fanateatiana amin'izao fotoana zao tsy misy 1 hectare atsony satria le olona mitombo lay tany tsy misy famolahana tany vaovao ho an'lay mponina zay aloha ny tokony prioritaire zay satria raha tsy ireo mponina ireo zany no ary ny aménagement kosa aloha privé tsy ianao an'izany azatsika tsy tokony hanofy an'izany hoe misy olona faratsika dia raha tsy hoe projet ataon'ny bady na ny sisisa ohatra natotany Bamangoky dia marina zany nanao barrage izy nanao canal ngeza be sinsisa izy fa ny olona kosa raha andeha ambola aty aminao dia le industriel be rezana tsisy maratsy azy fa zay équilibre zay hoe aiza ny toerana famokarana ahafahan'ireo vahoaka ireo mahazo asa satria zay ihany ny ampitombo ferikerenantsika dia miasa ny vahoaka malagasy zany mitovy hevitra amin'ny fanjakana ihany zany amin'le fa ozy hoe ny azo raha zany manao io ampiady any io engany fa za zany dia misotony lakilosy mihitsy raha za tsy teny ministre satria ministre DG ko taloha dia efa ohatra zany ny fomba nyresahanay dia gaga moa zao hoe anina fa nazy moa iny fa ozy amin'ny filoha-pirenena jereo aloha aza atao teny midina io resaka tany io ny olona tsy atsapan'izany resantsika amin'ny rahalahy zany androany fotsiny daholo ny olona ny ambadika ambaikily sy any an-tanandava sy ny any amin'ny rehetrarehetra any tsy manao survol amin'ny avion fotsiny anao dia mijery hoe io misy tany ngeza be dia atao voleny io ndao io amenan'ny ranony sahirana amin'izany ny fotoana mpanjakana ka ozy hoe tetika ray io
anaovantsika grand ménagement fa za zany raha ozy manam-bolona ny fitondram-panjakana fa tena zany filoha-pirenena tamin'ny manao propagande hoe io vao tonga eo dia mandeha io dia ozy aho hoe andao betsaka ny ohatra amin'ny ambatona zaka zay amin'ny marana ko azy le ataony hoe ormel zany hoe ivelan'ilay faritra namboarina tamin'ny fotoanandro zany mampidina be ny tapamokarana satria any reny tsisy fotodrafitrasa fa no niala ato anatin'le mail tsombontsolo le olona dia lasa izy midina any na mavokatra ary le tany fa tsisy rano tsisy nina satria tsisy fanjakana manao an'izay zavatra zay dia 300-400 kilo par hectare amin'ny varimba azo fa maninona kay raha reny ny ampiana maninona kay ny fanjakana raha manao aménagement de terrain mba ary ny aménagement tsy hoe asianao carreau io fa manao lalana ianao amoana ny vokatra dia karakara nyty resaka semence ity satria mafy io ny nisany antony adivantsika amin'ny fiovaovan'ny toetrandro rehefa tsy manana isa tiako lazaina ho lava be zany fa ozy aho hoe manahirana io aza atao hoe efa mahatonga ady ara-piarahamonina zay ny fanjakana voantany teny tohatrany tsy mety fa za tsy mbola nahita malagasy teto amintsika efa niainanay za tamin'ny orinasanay zay ny tena maranako azy satria ohatra velona tamin'ny andron'ny Filoha Rivo hoe malalaka be ny antsolo mandidy any dorany olona fotsiny tany izy nareo ny société malagasy fa tsy nafarana avany a Bodabi akory société malagasy mpanao vary na mpanao katsaka andao nareo fa misy tany tao kartona tao vory tamin'izany cartographie ngeza be ty malalaka saika ny dorany olona tany zany tany dia ozy le rangah lehibe antitra zay anaka andana moto ozy zay za antitra ty ozy ny ray aman-dreniko ny efa teto tsy izany tany tsy manatompo zany eto dia namprinanay ny tracteuranay noditsay nakany ambatona zaka ka ozy aho hoe ndana ianao mako tapoketsa ndana ianao mamboly eo misy mitsangana eo anay io Rivo Rakotovao ny afatra ho farany ho an'ny mpijery atsika amin'izao alina izao mino aho fa ny resaka zay natao teto dia mba nanazava namerina atsika miverina zany amin'ny resaka hoe ny fitoriana le lalàna averina mandeha tsy mitorony filoha-pirenena zay ny Sénat tsy afaka mitorony filoha-pirenena satria ny fitoriana filoha-pirenena dia hoe déchéance zany en empêchement tsy manana fahefana zany zay tsy anay zany fa ny natao dia io tsy fanarahana ny lalàna ny didy zay nafaka ny ACC zay adidinay raha tsy manao an'izany zay tsy mahateraka ny adidika ozy aho hoe mino fa taoriana an'ity ny adihevitra mba efa mazava angambo zay mba tsy hoentina any amin'ny toerana diso avadika amin'ny resaka hoe tsy fitiavana resaka politika hafa fa lalàna raha fa tiatsika nana fanjakana tan-dalàna itiatsika mba ao anatin'ny fitantanana mahomby zay ny irariny rehetrarehetra dia mandray ny anjara brikiny zay mandra-patapitra zay mandahanay tsisy olana ao aveko nay mandeha fa tsy mety aminay koa no hoe petrapetra amin'izay nareo fa nareo nefa ho asorony tsotra zany zahay tsotra zany ara za manokana ary za mino fa mitovy hevitra amin'izany hoe ianao ve olona ambony eo amin'ny firenena eritretin'ny olona ary andanin'ny firenena vola dia eritretina fotsiny hoe tsika tsy fantatra zay rapitsy fa aloha fa samy mipetrapetraka tsy hanao ny asany ary anisan'ny asanay veriko nay mandeha no nanao an'iny ka ozy aho hoe le resaka hoe mifikotre satria nareo efa resy sy ny sisa ataoko hoe zavatra za tsy hiady hevitra amin'izany fa farafaratsiny zany androany mba nazava mieny tamintsika mpijery sy ny hainao antsika amin'ny rahalahy hoe ay ve zany le nataony ny Sénat ary aza dino fa ny président Sénat eny ohatran'ny premier ministre président Sénat ny assemblée nationale sy ny président reo eny mahazo misaisir ny ACC tsy ny ohatran'ny fahefany eny zany ilay président Sénat sotra topoka niazaka sy lahatsika ny filohany Antenimierandoholona le mato Rivo Rakotovao anaiky nasaina teto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao isaoranay koa isika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma topoka